Salama daholo androany isika dia andondrera hiresaka anireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Fidèle Razarapiera henjana nijadona eto amintsika raha tsy mihetsika amin'izao ny vahoaka ho isa hatrany. Fianarantsoa lehilahy iray izay mivarotra fasika eo amin'ny croisement cité Antarandolo hitafaty teo Antarandolo afovoany ampitany bus stop tamin'iny andro omaly. Toamasina miha mitombo ny herisetra sy ny tsindry mpahazo ireo izay mpanofa tena any Toamasina any. Mbola any Toamasina izay hatrany dia mbola hitadiavana mpamatsy vola ny famitana ny autoroute Antananarivo Toamasina. Ireo no fakafakana amintsika ato anatin'ity video ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny video antsika ary tsara voatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka sy tapaka ny video izay lefany amin'ny sisy tao gasy toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampiandrela moa isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndawary. Mafampana indray ny toetra ara politika ao an-drenivohitra ao manoloana ny sakantsakana atao amin'ny filoha teo aloha Andriamatoa Marc Ravalomanana izay tsy ho kandidany ben'ny tanàna ao Antananarivo renivohitra ao. Hifampitona ao amin'ny kize antokotima ao Belair ny pomba ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana androany sabotsy 2 septambra ka mitondra ny heviny député Razarapiera manoloana an'izany. Raha tsy mihetsika amin'izao isika dia jadona farany izay henjana no hisy eto Madagasikara satria aoriana kely eo dia hanova lalam-pandrenana ihany koa ny filoha amin'izao ka ho afaka hilatsaka indray izy amin'ny taona 2024 araky ny fanazavan-kevitra izay nataony député Razarapiera Fidèle hatrany. Vao fanombohany fotsiny izao fanakanana any Marc Ravalomanana tsy hilatsaka ben'ny tanàna ao Antananarivo renivohitra izao. Raha tena tsy afaka ny hilatsaka ao tokoa izy dia tsy ho afaka hilatsaka amin'ny fifidianana intsony mihitsy ity filoha teo aloha ity. Ary na inona izany endrika fifidianana ho avy izany hoy hatrany député Fidèle Razarapiera izay manitsikitrika fa ny tanjon'ny fitondrana ankehitriny dia ny hampalemy tanteraka ny fanoherana amin'ny ankapobeny. Raha tonga tokoa ny fitsapan-kevi-bahoaka amin'ny fanaovana lalam-pandrenana dia mieritreritra amin'ny fandresentsika izany isika hoy hatrany ny fanamarihana izay nataony ity député voafidy tao faritra Alaotra Mangoro ity. Midika izany fa tena tsy faly amin'ny toejava misy ara-politika amin'izao ankehitriny izao ry zareo mpomba ny Andriamatoa Marc Ravalomanana sy ny avy amin'ny antoko-panositra indrindraindrindra ny avy eo anivo ny vovonan'ny firaisan-kina amin'izao fotoana izao manoloana an'ireo sakantsakana maro isan-karazany izay heverin'izy ireo fa maneho tahotra any Andriamatoa Marc Ravalomanana amin'ity firitsahan-kofidiana ho ben'ny tanàna ity izany rehetra izany ho izy ireo hatrany. Raha toa ka tena matoky tena ny fanjakana izay mijoro amin'izao ankehitriny izao araky ny vava izay nataon'izy ireo hatrany dia tokony ho avela malalaka Andriamatoa Marc Ravalomanana hirotsa-kofidiana ho ben'ny tanàna dia ny vahoaka no hisafidy na hifidy azy na tsy hifidy azy ka ny tantara no hitsara amin'izay fotoana izay. Any Fianarantsoa indray loza vaovao mampalahelo no misy any Fianarantsoa amin'izao fotoana izao. Nanana disadisa amin'ny vadiny ity lehilahy ity no izy lasa nisotro toaka matetika sady tsy nody an-trano fa matory an-dalana foana. Nandroatra fotsiny ny vavany tamin'ny fotoana nahitana ny razana ka manahy ny havany na ny polisy nijery azy fa mety ho voapoizina io lehilahy io izay manambady ary mananjanaka efatra ity hitafaty tamin'ny iny andro omaly iny. Nentin'ny polisy eo anivon'ny komisaria central Ampasambazaha sy ny fokotany ny razana. Andrasana izay mety ho toy ny fanadihadiana voalaza fa mirongatra ny fisotron-toaka any an-toerana any amin'izao fotoana izao. Tsy iza moa izany fa lehilahy iray izay mivarotra fasika eo amin'ny croisement cité Antarandolo izay hitafaty teny Antarandolo afovoany ampitany bus stop tamin'iny andro omaly iny tany Fianarantsoa tany. Ka dia mirary finonana feno ho an'ny fianakaviany manamanjo izay avy ety Amboataboata gasy aza misosoka lahilintsony ary ainganeka ho tsara levenana ny maty. Ekena fa tsara ny mirevirevy sy ny misotro toaka
fa kosa melomelo hatrany fa ny raty tsy kely lalana ary mety ho namanao izay niara-sotro toaka taminao ihany no mahavita manampoizina anao ao anatiny izay resaka fisotron-toaka izay satria ny olona amin'izao fotoana izao efa vitsy dia vitsy no azo itokisana amin'izay resaka fisotroana izay indrindra tena mora ahazona an'izay poizina izay. Any Toamasina indray eo amin'ny tontolon'ny fivarotantena dia hiarantsindry ara-piarahamonina toy ny fanilikiliana sy ny tondromolotra eo ihany koa ny herisetra fanaon'ireo mpanjifa amin'ny alalan'ny fikasihan-tanana sy ny tsy fandoavana ny vola izay sara ny firaisana aranofo ny fanarahana ireo mpivarotena any an-toerana any. Isan'ny mampirongatra ireo herisetra ireo ny firoborobony fidorohana zava-mahadomelona raha ny fanazavany fikambanam-behivavy izay mivarotena ho an'i Madagasikara hatrany ka mihamtombo araka izany ny herisetra sy ny tsindry izay mpahazo ireo mpanofatena any Toamasina any amin'izao ankehitriny izao ka dia mitaraina mafy izy ireo ary manao antsoavy etseroa mba hijerena maika ny vahaolana amin'izay tsindry mahazo azy ireo izay fa mijaly sahirana izy ireo manoloana an'izay rehetra izay ary tsy fidiny ho azy ireo ny hivarotena fa raha mahita sy raha mahalala moa ny fiainana amin'izao dia sarotra ary ny asa raha teo moa dia sarotra ny mitady azy ka ny vahaolana izay farany haingana hitan'izy ireo dia ny mivarotena. Manoloana ny autoroute izay mampitohy Antananarivo sy ny Toamasina indray efa tamin'ny taona 2024 moa no nanomboka ny fanamboaran'ny autoroute Antananarivo Toamasina indrindra ny fanamboarany ampahandalana 20 kilometatra eo anelanelany Antananarivo sy Anjorobe ary andrasana amin'ny faran'ny taona 2024 ny fahavitany 20 kilometatra amin'izany. Voalaza fa avy amin'ny loharanombola manokana ny fanjakana no hamatsina io ampahandalana voalohany io. Mbola hitadiavana mpamatsy vola ny ampahandalana roa ambiny izay Anjorobe Andaingo Toamasina. Nilaza ny ministry ny toe-karena sy ny fitantanam-bola tamin'iny andro mahaliany nandritra ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety teny amin'ny fivoriam-ben'ny Afrika 50 fa efa nahazo tolotra avy amin'ny mpamatsy vola sinoa sy ny arabo ka ho iteo izay ho fidina amin'izany. Midika izany fa tsy mikely soroka ny fanjakana amin'izao fotoana izao izay manao aintso zavatra mba hitadiavam-baholana etseroa ho amin'ny fampiroboroborona sy ny fampandrosoana any Madagasikara izay satria araky ny voalazan'izy ireo hatrany moa dia Madagasikara tsy maintsy mandroso no tanjona atao anatin'ity 5 taona izay hitondrany Andriamatoa Andry Rajoelina ity ka dia miandrandra mafy an'izay fampandrosoana hoentiny izao fitondranana sy ny gouvernemanta izay mijoro amin'izao fotoana izao nivoaka malagasy rehetra tsy ankanavaka manerana ny nosy amin'izao fotoana izao ary na dia eo aza izay fahasahiranana mafy ianany voaka amin'izao ankehitriny izao dia tsy kely ny fanantenana amin'izay fampandrosoana izay fa mbola manantena hatrany nivoaka malagasy iray manontolo. Izay sy zay moa ny masaka azona roso tao anatin'ity video ity tompoko lasy tompoko vavy misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny video antsika ary tsy arovatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa any misesy tao anaty Malagasy. Tompoko lasy tompoko vavy mangasitraka dia mirary soa.